الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fali مرحبا إسيكا بيجيري amni shikazio mamarapara nami ovula na masna Rajab inshallah shikayidita chuwela amni vula na Shaban de yitsa amni vula Ramadan magata kamna Allah subhanahu wa ta'ala ishika mba utata nizani vula nizani satia yiro swabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam en buna na bialon Ramadan ro mangata kamna Allah ro mba utata nizani vula nizani ari en bulana awriyan Ramadan romangataka bayikena Allah subhanahu wa ta'ala ni Ramadan ni ibada na rofan karazan fanpona zena tondo manditan bulana Ramadan na ishika iresa kama kaskani tanura satia rafinuna Islam nujerechika Allah subhanahu wa ta'ala china na dinu ni tanura shatia l'Islam aisara fa nitanura nu wavini firenena nitanura nu ra vovo wani firenena chirairai atena ma tewalua tanura izio efazukiula alhamdulillah izio antena voma acharu karakor zao tambula fatanurana karayikuwa yanareu tanura mbula wavi ni futona nareu tungamni we nareu zukul ka izio macharcharu izahai ni fatanurana fasayengi ifachafaka yinsunu ka l'Islam mila manambarasika fawe den mbula tanura den mbula chitara saumba satia ni fafatesa na ne chimbisibiski chini ulantika yani mumati fani tanura ku firi ireo zaza mbula menavava iza ifa chita inzuni ifa anembanta ka den mbula chitara Allah subhanahu wa ta'ala ndeska makaski ro tanura mqur'ani au suratul kafi a'udhu billahi minash shaitani rajim innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda izireu dia andia tanura izai nino amnitumpu nizireu ari no menai faitina azava niteni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك مش زافتا ديمي يوي araroti zavata dimi aluan chatungava ni zavata dimi izireu dia zavata dimi ankapubeni fa raisi chika tsunga chika zani lifatanurana wanani satezi mtenwe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtenwe araroti zavata dimi aluan chatungava ni ni fatanguranau aluani faanterna wala chitungamnau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antitenwe denanau mbula tanura araraut satia rifaat tanau rifatunganau faanterna dia siafaka insuni nau anatantera ka ireu zavar tokun vitanau watau ka la samanena yanau zani arefa tunga izani fahantera na izani shababaka kabla haramik wasihataka kabla sukmik ni fasalamanau aluwani aretna mbola chenki tunga mnau waghinaka kabla fakrik ni fanananau aluwani fahantrana mbola chitunga mnau wafaraghaka kabla shughlik ni fanana na ufutona
alohan'ny anao mbola tsy endriky teny hoe tsy afaka intsony satria efa teny anao, fa mananjanaka anao, fa mananjafy anao, efa maro charge, efa zao tsy afaka intsony. Ary farany wa hayatika kabla mautika, ny fahavelomanao alohan'ny fahafatesana. Ka amin'izy dimy reo raisintsika zany ny fatanorana mba tsy ho anenanao satria any misy ohabolana, misy ohabolam-bazaha miteny hoe si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Ary tahak'izay moa ave, ary raha ohatra fatanorana nafantatry, ary raha ny fahanterana afaka manatanteraka, tsy afaka intsony. Ka mbala alohany tsy hahatongavan'ny fanenenana zay dia manaova isika dia mbola tanora, satria matetiky ny tanora mieritreritra hoe manetreritra hoe ho lava velo. Marina, tsisy tsy mangataka ho lava velo, tsara zay, fa tsy haintsika le condition izay napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala, ka dia mbola tsy tara dia araraoty. Mbola niteny ihany Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadisy hoe la tazula kadama abdin yawma al-qiyama hatta yus'alu an arba', hoe tsy afaka mamindra ny tongotra ny zanak'olombelo amin'ny andro farany afa-tsy hoe antanina zavatra efatra. Efa antanina Allah izy hoe an umrihi fima afna, hoe fomba ahoana na nampandarovanao ny fiainanao manontolo, dia avy eo izy manontany wa an shababika fima abla, ny fatanoranao lany tamin'ino, ny fatanoranao. Fa manino Allah subhanahu wa ta'ala rehefa manontany ny fiainana manontolo, avy hatrany izy manontany ny fatanorana, satria eo amin'ny fatanorana anao l'islam mitady anao mafy. Mbola be ny tadiavan'ny islam anao amin'ny fatanorana io, satria be zavatra tokony ho vitanao. Misy efatra izy ireo, na misy amin'ny hadisy hafa hoe 5 izy ireo, fa le fatanorana zay no raisika satria sikandroany miresaka mahakasika ny tano. Mbola niteny Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadisy manao hoe sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Sokajin'olo fito izay ialokalofany Allah amin'ny andro izay tsy misy aloka afa-tsy alokany Allah ilay avotsy to. Satria amin'ny andro zany, amin'ny andro farany, tsisy hoe vodihazo manome aloko, tsisy tendrombohitra manome hazo manome aloka, tsisy trano hanome aloko, tsisy, afa-tsy aloka ny andry sezany Allah. Ka sokajin'olo fito reo ihany no mahazo nitsinitsy, mahazo alokaloka. Anisan zany ashabun nasha'a fi ibadati llahi azza wa jalla, ny tanora izay tombo amin'ny fanompona anna Allah subhanahu wa ta'ala. Fito izy ireo, fa raiky ny raisitsika satria tsika miresaka ny tanora koa. Tanora izay tombo hoe atsika dikan'io zany manomboka amin'ny fahazazana, izy tombo mialehibe jusqu'izy bevata, jusqu'izy antitra amin'ny fanompona ny Allah subhanahu wa ta'ala. Satria tsika tanora, ianareo tanora izay koa manandalo teo, diso hevitra mihevitra hoe miandry zao fa lehibebe, miandry zao fa antitra, zay zao vao tokony hijery moské, zay zao vao tokony hitra moské, zay zao vao tokony hanano tsara, zay zao vao tokony ala amin'ny adalana sanatria resaka eto. Tsy any, fa jerentsika fa ny tanora izay tombo amin'ny ibadatillahi subhanahu wa ta'ala, hoe tombo amin'ny fanompona anna Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ianareo tanora mbola be nitadiavana l'islam anareo, avelatsika ny conflit de génération, io manko hitatsika le zahay efa zoky olona tsy micomprendre anareo ndraindray,
ianareo tanora koa tsy micomprendre zahay ka any ka zay conflit de génération zay mahatonga sakasakana ho amitsika manimbaza ka raisinareo ny andraikitra ianareo tanora fa be ny ilan'ny silamo anareo ndianinareo mbola tanora tadidinareo misy oabolanany mbola hoe jeune tu plantes un arbre, vieux tu te reposes sous son ombre. Tanora ianao mamboly hazo rehefa antitra anao mialokaloka ambanin'ny vody hazo, manome anao alokaloka, manome anao nitsinitsy. Tamin'ny fahatanorana anao namboly azy, aty amin'ny fanterana anao miadana aminazy. Ianareo dia mbola tanora voleo tokony amboly ianareo le volo teneniko eto zany amle dinintsika ty izay miambinareo. Ia koa no andrasanareo raiso ny andraikitra ry tanora fa mbola be mitadiavin'ny lislamonareo. Subhanallahi wa bihamdi, subhanaka Allahu bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakum